sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Ny masoko any amin'ny tompo lalandava, izy no manala ny tongotro amin'ny arato, mba todi aho iantrao, fa onjoonjoko izaho irery mahantra. Salamo 4:20. Amin'ny fofeny fitiavagna no iarabagnantsika rehetra izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mampitambatra antsika ho iray ato anatin'ny diosèzy, sady onjam-peo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamitsika ity. Isaoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana atsika eo vejiaby tratran'izao alahady 7 amin'ny karemy amin'ny taona be izao. Koa amin'izao alahady 7 amin'ny karemy izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe tsy mamela ipetrapoana ny fitiavagna an'Andriamanitra. Ndeo renesitsika ireo vakiteny masina arosin'ny eglizy amintsika izay arana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. O boky Exode. Tamin'izany andro zany, Andriamanitra nanonona ireto teny rehetra ireto nanao hoe: izaho no Tompo Andriamanitrao, izay namoaka anao tany amin'ny tany Ezipta, tany amin'ny trano fanandevozana. Tsy hanan'andriamanikafa eo anatrehako ianao, tsy hanao sarin-javatra voasokitra ho anao, na sary fampisehoana ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony, na ny eny amin'ny tany ambany, na ny any amin'ny rano ambanin'ny tany. Tsy hankoka eo anatrehany reny, na hanompa azy akory ianao, fa izaho Tompo Andriamanitrao dia Andriamanitra saropiaro. Ka amin'izay mankahala ahy, mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny taranaka 3 sy 4, ary amin'izay ty ahy sy mitandrina ny didy kosa mamindra fo hatramin'ny taranaka 5. Tsy hanononom-poana ny anaran'ny Tompo Andriamanitrao ianao, fa tsy havelan'ny Tompo tsy ho voasazy izay manononom-poana ny anarany. Tsarovy ny andro sabata mba hanamasinana azy. Ny andro 9 no hiasanao sy hanaovanao ny tao zavatrao, fa ny andro 7 dia
sabata voatokana ho an'ny Tompoandriamanitra ao. Tsy hanao asa na inona na ny tenanao, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizilahinao, na ny ankizivavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahiny izay tafiditry ny vavahadinao. Satria ny andro enina no nanaovan'ny Tompo ny lanitra, ny tany, ny ranomasina, mba amin'izay rehetra eo aminy, fa ny andro fahafito dia ny tsaharany. Ka izany no nanasoavan'ny Tompo ny andro sabata sy nanamasinany azy. Manaja ny ray aman-dreninao mba ho lava andro iainana any amin'ny tany omen'ny Tompoandriamanitra ao anao. Tsy hamono olona ianao, tsy hijangajanga, tsy hangalatra ianao, tsy hitsangako vavolombelona mandainga hamely ny namanao ianao, tsy hitsiriritra ny tranon'ny namanao ianao, tsy hitsiriritra ny vadin'ny namanao, na ny ankizilahy, na ny ankizivavy, na ny omby, na ny ampondrany, na inona amin'ny zavatry ny namanao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masiny faharoa, taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto, nalaigna amin'ny toko voalohany. Ry kristianina havana, ny jiody mila famantarana, ny jentily mitady fahendrena, ary izahay kosa mitora ny Kristy voafantsika tamin'ny azo fijaliana. Fa nafotohinina amin'ny jiody izany, ary fahadalana amin'ny jentily. Fa i Kristy herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra kosa amin'izay voaantso, na ny jiody na ny jentily.
fa izay toa fahadalan'Andriamanitra dia endry noho ny fahendren'ny olombelona, ary izay toa fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny herin'ny olombelona. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Itenginao no fanilokory Tompo, itenginao no tegna fahazavako, mamaivanay mafariponakay, kentiako iainako manakize. Itenginao no fanilokory Tompo, itenginao no tegna fahazavako, mafaivanay mafariponakay, kentiako iainako manakize. Mafaivanay mafariponakay, kentiako iainako manakize. Momba antsika mianakavana ny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina ny soratany Masindalo Joany, voninahitra ny eo anao ry Tompo. Akaiky ny mpakany Jody ka niakatra tany Jerosalema i Jesoa, ary hitan'i Jesoa tao agnatin'ny tempoly ny mpivarotra omby aman'ondry sy ny voromailala ary ny mpanakalo vola nipetraka tao agnatiny, ka nagnano kitopia tamin'ny tady madinika Jesoa, dia niandroaka azy rehetra mba amin'ny omby aman'ondry hiala tao agnatin'ny tempoly. Nararaky Jesoa ny volan'ny mpanakalo vola, nazerany latabatra, ary hoy izy tamin'izay nivaro boromailala: esy reto fa aza ataonareo tragno fivarotana ny tragnony raiko. Dia tsy aron'ny mpianatra niaraka tamin'izay, fa efa voasoratra hoe ny fitiavako ny tragnonao no maharitra ny aiko. Fa ny teny kosa ny Jody ka nanao tamin'i Jesoa hoe: ino ny famantarana asehonao aminay no manao toy izao ianao? Dia hoy Jesoa namaly: raha vao ty tempoly ity, fa hatsangako indray afaka hateloana. Dia hoy ny Jody: 420 taona no nanaovana ty tempoly ity, ka ianao ve dia hanangana azy indray amin'ny hateloany? Ny vatany Jesoa nefa no tempoly nolazainy. Ary no nitafatsangako velogna Jesoa dia tsy aron'ny mpianatra, fa efa voalazany izany. Kanino no soratra masina sy ny teny voalazan'i Jesoa izy ireo? Raha mbola tany Jerosalema izy tamin'ny fetin'ny Paka, dia maro no nino azy sy ny agnarany, fa nahita ny fakagagna nataony. Nefa tsy natoky azy ireo i Jesoa satria nahalala azy rehetra izy, sady tsy mba nila olona hilaza aminy ny amin'ny olona izy, fa ny tenany ihany no nahalala izay ao am-pony olona. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, izao alahady fatelon'ny karemy zao dia azo lazaina fa tena mampiditra sika tanteraka amin'ny fiomanana akaiky ny Paka. Fa indrindra ireo vakiteny arosiny eglizy no jerena sy diniana, mibaribary fa tena ady tokoa no etrehana mba hampisiny ny safidy mitondra amin'ny depart vaovao. Io safidy io no mitaky an'izay ady izay, satria mifandrirotra hatrany ny lojikan'izao tontolo izao sy ny firongony, ka hitady hitondra korontana sy fifanakaroan-javatra, ary manjary misy korontana koa eo amin'ny fiainantsika. Sy erisetra na oviana no lalana, sy maintsy misy tokoa nefa ny rupture na fisarahana na fitapahana, ka miteraka marary rehefa misy izay safidy izay, satria tsy afaka anao sabaka isika sady aty no ary, fa tsy maintsy misafidy ny lalana, tsy maintsy andianana, tsy maintsy tanterahina mba hitonga amin'izay tanjony dia ho tratrarina zay. Ka
io lalazaisika amin'ny teny mahazatra sika hoe raha tiasika ho tanteraka izay dia mitaky fivoampenitra mahery vaika ka tonga an'izay fiavozana izay. Raha sy zany dia sy ho tanteraka naoviana ny nouveau départ raha risika atao amin'izao paka izao. Io no ady satria sy maintsy mamolaka tena isika hiala amin'ny fahazaran-drasy zay tady andrendrika sika ka miditra amin'ny fiainam-baovao. Militry tokoa ary noho izany ny ady sady dia zay mitondra sika amin'ny paka araky ny averimberitsika mira fandalovana passage miala amin'ny rasy miaraka amin'ny Kristy sika ka miditra amin'ny fiainam-baovao miaraka aminy koa. Izy nandresy ny fahafatesana no ankalazasika amin'ny paka zany hoe fahafatesana mira fahalovana ka resiny zay ny fahalovana ity korontana virus ity ka miditra amin'ny fiainam-baovao sika ary de zay ny paka. Manomboka amin'izao alahady fahatelo zao tokoa ary dia ny tantaran'i Jesoa miakatra makany Jerosalema no renesika araky ny evanjelin'ny Masindray Zoany zay vakisika isaky ny alahady ary araky ireo mpandalina sy ny fomba nanoratan'ny Masindray Zoany ny evanjely de io fekaran'i Jesoa ao Jerosalema io dia manambara ny fialasika amin'ny fiainana mirefarefa amin'ny tany ka mahatonga sika miakatra amin'ny fiainam-baovao ao Jerosalema, lay tanàna masina, lay tanàna ny fiadanana. Azo lazaina zany fa ny fekaran'i Jesoa io no ady sy dia mitondra amin'ny fiainam-baovao ka mitarika sika anao départ fiaingana vaovao elasika amin'ny ty fiainana korontana virus ty ahatonga sika hoe missionnaire tabernacle velona. Sarany manamarika fa mizotra arambaratongany izany ady sy dia zany fa sy vita indray mandeha par étape zany no irososika amin'izay dingam-piainana izay. Ho sapasika zany araky ireo vakiteny arosiny eglizy mandritra ireto alahady visivisy mitondra sika ampaka anampy asika anao an'izay fekarana ho an'ny Jerosalema zay ka hiakatra koa ny fiainatsika ka sika ty korontana virus ity no zary amatotra sika sy andrendrika sika. Io fidiran'i Jesoa ao Jerosalema io no hitondran'i Jesoa ansika amin'ny fiainam-baovao, iveloma sika ny fanekem-pihavanana vaovao, lay fihavanana manambara fa miverina mirindra indray ny fifandraisana araky naharin'Andriamanitra azy tany hatramin'ny voalohany desinina zay fa mirindra ny fifandraisana amin'ny zavaboary, mirindra ny fifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina misy asika ka hampanjaka ny rariny sy ny isiny sika ka ifampisibana sy fanasoa amin'ny fikasana ny soiombonana ka ahitana ny fivelarana ny maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra ka io fihavanana io ny mitondra ny fahamasinana, fahasambarana, fiadanana sady mampiombona ansika amin'Andriamanitra ka miova koa zany ny fifandraisasika amin'Andriamanitra. Io lay fahariana vaovao irisika vokatry nyzao paka izao tanteraka izany raha mitoetra ao amin'ny Kristy sika sy toerana ka izany no fampianarana lehibe misongadina amin'izao alahady izao ka rava ny fomba fijery sy ny lojikan'izao tontolo izao zay ambara nio fandravan'i Jesoa ny mpivarotra ao an-tempoly io ka tonga ny lojikin'Andriamanitra de siza fa i Jesoa zay andrava ny ty korontana virus ty. Araky ny fantatra sika ny tempoly dia ivo ny fiainan'ireo zody satria sady trano fivavahana no trano
fanaovana sorona, fankalazana ny fety sy ny fomba mpivavana maro isan-karazany. Ny tempoly zany no référence principale fototra amin'ny fiainan'ny jody manontolo. Ny tempoly no mahizy azy sy antom-pisian'ny jody amin'ny evanjely androany. Raha i Jesosy ary miditra ao an-tempoly dia nahita fa korontana no manjaka tao, ary ny lojikin'ny zao tontolo zao no nanjary fiainana tao an-tempoly, ary ireo varotra isan-karazany no manambara izany. Ary dia izay ihany koa ny zava-misy amin'izao fotoana izao, mampasiaro ny zava-misy iainansika no ty korontana virus ty, izay zava-nisy tao an-tempoly izay. Zany hoe ny fihevitra n'izao tontolo zao no nanjary référence fa sy ny fihevitr'Andriamanitra, ary azo lazaina zany fa potika ny soatoavina tao an-tempoly, ary de zay no vokatry ny ty korontana virus ty amin'izao fotoana izao. Zay natongavan'i Jesosy ho ansika, ary ny atongavan'i Jesosy averimberitsika matetika zay, ary zay ny paka dia ny famerenana amlony ny zava-drehetra araky ny naharen'Andriamanitra azy vao naverisika teo zay. Ary izay no averimberitsika matetika koa, raha izao tontolo zao isika no very référence, very fanaim-bola velona, isika kosa i Jesosy lay sy miova omaly anio ary mandrakizay lalana sy fahamarina ary fiainana dia eo anivosika. Ary izay no nataon'i Jesosy tao an-tempoly, raha nanao ny famerenana ny asin'ny tempoly izy. Hitasika Jesosy eto mametraka marina tokoa ny anjara toerany sy ny asin'ny tempoly, lay tranon'Andriamanitra ho izy, ary sy iza nefa ny tranony ray fa izy Kristy. Ary isika rehefa vita batemy, zany hoe miverina amin'ny asiny ny zavadrehetra ao amin'ny Kristy, ary zany no paka ho asika, ary de miomana amin'izany sika. Hitasika teo anefa fa sy maintsy niady Jesosy eo am-pamarenana an'izay asin'ny tempoly izay. Raha isika ary miaraka aminy, de isika ihany koa no zary tempoly ho isika teo, izany hoe miverina amin'ny asin'ny mahazanak'Andriamanitra isika. Ny ivom-piainantsika no izany dia ny tempoly zay sy inona fa ny fosika. Ary io fosika io no mela an'izay fanadiovana tahaka nataony Jesosy atao an-tempoly. Matetika averimberitsika fa indrindra amin'izao karemy zao aoka isika anaiky ary ho diovin'Andriamanitra mba ahafahatsika hanao lay nouveau départ ampaka ho avy zao. Ambaran'ny evanjely zay vao novakisika teo ary fa efa kaiky ny paka ny zody hoy ny evanjely ka niakatra tany Jerosalema Jesosy, ary hitany tao an-tempoly ny mpivarotra omby, amanondry sy voromailala, ary ny mpanakalo vola nipetraka tao. Zany hoe very ny maizy azy ny tempoly, very ny asin'ny tempoly, tsy hita sony fa korontana tanteraka ny tao an-tempoly, korontana virus. Io koa ny zava-misy enansika eto amin'ity trano be iombonasika ity, de ty tany honenasika ity, satria ny lojika ny zao tontolo zao no nanjaka, de tsy inona izay fa ny lojika ny fitiavatena ambaran'ireo mpivarotra ireo, ny lojika ny fialonana ambaran'ireo mpivarotra isan-karazany ao an-tempoly, ary ny avinavina sy ny sisa. Ka io koa no ao am-posika ao, io le matetika verisika hoe tandremo isika amin'izao paka izao, so de adinsika ny tena ady, varina amin'ny ady any ivelany isika, fa ny ady tena ilaina atreasika dia ny ady anadiovasika ny fosika mba fo mendrika itoeran'i Jesosy. Zany hoe lay fo ampianarin'ny masiny Maria sika, lay ampianarin'ny masinday Josefa sika, lay lehilahy marina sy tia vavaka, izay no tadiavina amin'izao fotoana izao ho
olo marina isika, olona tia vavaka, olona miasa, mila baba izao androsika izao. Karaha izay indrindra nataon'i Jesosy ataon'ny tempoly, mila fanadiovana ny fiainasika, sy amin'ny alalan'ny herisetra fa amin'ny alalan'ny fitoriana ny marina amin'ny fiainanao, tahaka ny nataon'ny Victoire Rasoamanarivo, tahaka nataon'ny i Lucien Botovasoa. Aoka ary isika anana fahasahina tahaka ny nataon'i Jesosy ka nilaza tamin'ireo tao amin'ny tempoly, ka sady nandroka azy ireo ary nambarany mazava esoreto reto fa aza ataonareo trano fivarotana ny tranony raiko. Aoka koa ary sika ry kristianina havana osay anositra ao am-posika ao ny lôzika nyzao tontolo zao, de ny avinavina, ny fialonana, ny fitiavatena, ny lainga sy ny fitapitaka ary ny risoriso, ka hianatra ny nataon'ny masinday Josefa, hianatra ny nataon'ny masin'ny Maria. Nanadio ny tempoly Jesosy, nanadio ireo acombrement rehetra, ireo varotra zay midika fikasana ny tombosoan'ny tena, manambara ny fitiavatena, manambara ny corruption ziaby, manambara ny lozikin'izao tontolo zao. Sy hoe sanatria manarasy ny varotra Jesosy eto, fa ny fomba anatanterahany'izay varotra zay no matetika sy mety araky ny sitrak'Andriamanitra, satria misy ny lainga sy ny fitapitaka, ary io ny lozikan'izao tontolo zao isika. Ka izay no nahatonga ny Jesosy nanadio ny tempoly, mampasiaro ny intention de prière ny papa sy ny fampianarana ataon'ny papa sy ny évêque eto amintsika, miady amin'ny fahalovana, miady amin'ny ty corruption, miady amin'ny lozikan'izao tontolo zao ty. Ka izao arety mandoza izao no mampibaribary azy, ka nahatonga sika ny anso azy hoe korontana virus. Engany isika amin'izao firososika mipaka izao ary mba samy anaiky ho dioviny Andriamanitra ny fosika, ka ho esorisika ireo acombrement isan-karazany, fa indrindra ny acombrement entiny ty korontana virus ty. Ka vo amizay rehefa diovin'Andriamanitra isika, nanao ny dingany ny paka isika, nandresy ny rasy isika, dia oeovy missionnaire tabernakla velona. Toy izany koa ny mpivarotra rehetra mba ametraka ny fahamarinana sy ny rariny, fa indrindra amin'izao andro sarotra izao, sy hoe anapotika ny mpivarotra no nataon'i Jesosy tao ny tempoly tao, fa ametraka sara ny anjara toeran'ny tempoly, fonenan'Andriamanitra ary amerina ny asina an'izay tempoly zay. Torak'izany koa de sy ny fosika ny tadiavisika potena, fa mila fanadiovana amin'izao karemy izao. Zay no mahatonga sika milaza hoe tandremo de tandremo, so diso ady atrehana sika, ka ny ady tena izy adino, de sinona zany fa manisitra n'ireo acombrement reo, fa ny ady tena izy dia manositra n'ireo acombrement reo erisika, fa sy lay ady aety ivelany manao fiasaram-belasi ireny mbola mitarika fanampiten-javatra izany. Ka izany no irin'i Jesosy, izany ihany koa ny fanirian'ny Eglizy ary amin'izao alahady fahatelo amin'ny karemy zao, hanomana sika mipaka, diovysika ny fosika itoeran'Andriamanitra ary itoeran'i Jesosy. Ka raha mitoetra ao am-posika tokoa Jesosy, dia miova ny fiainansika manontolo, satria miova ny fifandraisasika araky ny fampianarana nataosika teo. Lay fifandraisana telo fototra ny mahaolona sika, de miverina amin'ny lohany ny fifandraisana amin'ny zavaboary, ny fifandraisana amin'ny sika samysika, ary ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Raha diovysika tokoa manko ny fosika, dia anjaka ao ny fahamarinana, anjaka ao ny rariny sy ny hisiny, anjaka ny tena fihavanana, ka miavao sy miatsara ny fiainansika manontolo. Ary izay natao hoe Jerosalema, tanàna masina ary tanàna ny fiadanana, ary zay ny ekarany Jesosy, ary zay ny ekarany teo amin'ny hazo fizaliana. Ka raha miova tokoa ny fosika, de iova ny fiainansika, ary izay no
tanjona hoentisika amin'izao karemizao. Ny vakiteny voalohany dia manantrantitra an'izay hoe raha mivelona ny afatr'Andriamanitra tokoa isika. Zany hoe araky ny vakiteny voalohany io amafisiny Moïse ireo teny 10 zay lalakombana manambara ny tena fiainana ho an'ny zanak'Andriamanitra dia mitaky safidy zay hoy ny vakiteny voalohany araky ny ambaran'ny bokin'ny Exode zay nivakisika ka ambarany ary ireo manapotika ny asiny ny fiainansika ka tanisainy amintsika ireo encombrement zay mandoto ny fiainansika ka mahatonga sika ao anatin'ny korontana isan-karazany ary ny hafaran'izay korontana izay dia fahafatesana ka noho izany aoka isika isafidy ny iaina miaraka amin'Andriamanitra. Ry kristianina havana aoka ary araha isika tokoa ireo teny 10 amin'izao vanim-potoanany karemizao anampy isika hiady amin'ireo encombrement zay mitady handoto ny fiainansika ka amin'izay isika afaka hiroso miaraka amin'ny Kristy na dia fantasika aza fa sy mora izany satria ady ho isika kanefa manana ny fiadiana isika de Kristy ka sy maintsy hitody any mipaka isika raha mifikitra aminy aza mavozo ary sika toizony dia sika mahereza isika miady amin'ny fakapanahy ka raha miady amin'ny fahotana sika miaraka amin'ny Kristy dia hiaraka isangana aminy koa ka hamokatra ny fiainansika ka araky ny lazaisika teo dia manana modely isika amin'izany ao ary Victoire Somanarivo zay reny mpianakaviana ao Lucien Boutvasoa ny ray mpianakaviana ka raha miaraka amin'ny Kristy tokoa isika dia tahaka azy ireo hiditra amin'ny fiainam-baovao maha-kristianina sika ka afaka nizoro ho vavolombelona izy ireo ary dia isika koa izoro ho vavolombelona amin'ireo manodidina sika fa i Kristy sy miova ho maly aran'io ary mandrakizay ho isika izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ary izy no mitoetra ao amin'isika dia sy avozo isika satria zary tempolin'Andriamanitra miverina amin'ny asina ny talohany mahazanak'Andriamanitra sika manamafy izany mason-dahapoly ao amin'ny vakiteny 2 ho indrindra izy ary izahay kosa mitory an'i Kristy voafansika tamin'ny hazo fizaliana fanafotonana amin'ny zody izany ary fahadalana amin'ny zentily fa i Kristy erin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra kosa amin'izay voanso na zody na zentily fa izay to fahadalan'Andriamanitra de fahendrena de endry noho ny fahendren'olombelona ary izay toa fahalemen'Andriamanitra de mahery noho ny herin'olombelona. Izay tokoa ry kristianina havana nanao an'izay experience izay i mason-dahapoly no say miteny an'izay matokisako aritsika ny ataosika ary amin'izao karemizao de mba hanao n'ilay experience nataon'ny mason-dahapoly ka aza ny logikiny zao tontolo zao no zerena aza ny resaky ny olona no zeresika no nahenosika fa mety fanafotoanana ho an'ny olona no ataosika raha mizoro ho vavolombelona marina isika satria izay fizorono ho vavolombelona izay no sy tantiny izao tontolo izao satria ny azy dia logiky ny mifanohitra amin'izay kanefa io ny tena fahendrena araky ny fampianaran'ny mason-dahapoly amin'ny vakiteny 2 io. Ry Jesosy Kristy io nanaiko famozena ho anay ianao, nanaiko hitondra ny aretina sy ny rofinay rehetra ianao, ny diovinao ny tempolo tranon'Andriamanitra ka mba diovy koa ny tranoben'Andriamanitra ankehitriny izay tena potika tokoa, potika ny fifandraisana amin'ny zavaboary ary dia marary izahay, potika ny fifandraisanay samy zahay, ny fiarahamonina anay marary, potika
ny fifandraisanay amin'Andriamanitra to lavitra Andriamanitra ankehitriny ary dia izay no tonga anay mitaraina mafy amin'izao vokatry ny fonay rasy anefa izany ary ity korotana virus ity no mampibaribary azy mampiariary azy ary dia tahaka ny tao an-tempoly dia ny lojikin'izao tontolo izao no manjaka ka izay no mahatonga an'izao korontana izao ady sady dia ny fiainana ady amin'ny rasy ka engany hovonina tokoa izahay io diovinao na dia mety aparary anay azy izany ary engany na dia mafy sy mideza azany miakatra mitondra ny azy fizaliana amin'ny Kalvery engany izahay ifikitra aminao ary atoky anao raha ianao tokoa manko no mitoetra ao aminay dia andresy ny rasy izahay ka hiada-pinaritra tokoa ry Jesosy zoko eo engany ny fahefanao izay sy mamoritra fa mitondra fiadana no fahefana izoronay ho vavolombelonao eo manodidina anay ampianaro zahay anisy ny fiainanay araky ny teny folo nampianarin'Andriamanitra ny vahoakany ka amin'izay dia hiada-pinaritra miaraka aminao zahay Masiny Maria, Masindray Josefa, ny fianakaviana no mitondra faisana, mitondra ny tsy zakany amin'izao krizy izao, ankininay aminareo ny fianakavianay mba ho eglizy kely miomana amin'izao paka izao ka mba ho diovin' Jesosy ane izahay ka hitoerany ka amin'izay ifampisimana sy fanasoa hikasaka ny soiombonana ka hita ny fivelarany maholona manontolo sy ny olon-drehetra aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatra isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fahia.